Ny HELOKA IBABOHANA MODY RARINY. Mamela azy rehetra ianao satria anao ny zavatra rehetra. Ankalazainao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompo sy ianareo koa ao aminy. Ny tady sy hamonjy ny very no nahatongavany ny zanak'olona. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika menakavy eny Tompo ho tanteraka tokoa anay izany. Dia faliana mandrakariva ary no hitsidiana ny tokantranontsika menakavy amin'ity alady fa 30 ny volana Oktobra 2024 alady fa 130 mandava-taona taona D. Amarana ihany koa ny volana Oktobra isika dia volana natokana nirahana tamin'ny Masina Maria anatin'ny vavaka fanaovana ny roseria ny fanaovana toko chapelet izay tsy hoe farana ny volana dia farana koa ny vavaka fa ho tohizitsika mandrakariva ny fangataham-pahasoavana irahana amin'ny Masina Maria. Lohahevitra ary aroson'ny fiangonana amin'ity alahady ity dia ny hoe ny HELOKA IBABOHANA MODY RARINY. Tenin'Andriamanitra mandrakariva no hanampy antsika handalina ny finoana sy aina bebe koa hatrany fiainana maha-kristianina izay aroson'ny fiangonana amintsika amin'ity alahady ity. Ka ny vakiteny voalohany ao amin'ny boky fahendrena toko 112 ny toko 12 ka hatramin'ny 12 milaza hoe mamela azy rehetra ianao satria anao ny zavatra rehetra. Fitiavana no narian'Andriamanitra ny zavatra rehetra hoy ny boky ny fahendrena, ka tsy misy tiany very na iray aza izay rehetra no ariny, fa indrindra ny zanak'olombelona izay no ariny tovy endrika aminy ary zavaboary lavo rary indrindra. Ka raha lavo no ny fahotany ny zanak'olombelona tsy ny hahafaty azo ny sitrak'Andriamanitra fa ny alany amin'ny fahotany ka anariny sy tsy niny aloha mba hiala amin'io faratsiana io sy iverina amin'ny finoana an'Andriamanitra ilay nahary azy. Ny vakiteny faharoa dia ny taratasy faharoa Masin-Paoly an'ny kristianina tany Tesalonika toko 1 andininy 1:12 toy any amin'ny toko 2 ny andininy 2 ilaza Masin-Paoly hoe ankalazainy ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompo sy ianareo koa ao aminy. Vavaka fankerezana sy famporisihana ireo kristianina tao Tesalonika mba hifikitra mafy amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy sy tsy ho voahozongozona amin'ny alalan'ny fampitahorana na amin'ny alalan'ny teny tsara lahatra ho an'ireto kristianina reto, fa hitana hatramin'ny farany ny fampianarana nomen'ny apôstôly azy ireo. Io no afatra ampitainy Masin-Paoly amin'ny alalan'ny vakiteny faharoa ho an'ny kristianina tao Tesalonika tamin'izany andro izany, fa afatra ihany koa mety efa amintsika kristianina kehitriny izay misedra fitsapana sy fanangolena maro kehitriny ka maro ny manary mora foana ny finoana sy ny sakramenta izay efa niraisiny. Le Jesosy Kristy ao Masin-Luka toko 7:12 andininy 1 ka hatramin'ny 10 milaza ny hoe ny tady sy hamonjy ny very no hatongavany zanak'olona. Ny HELOKA IBABOHANA MODY RARINY. Asehony ity fiaonan'i Jesosy tamin'izake ity amintsika ny hevitra finosiny ny lohahevitra aroson'ny fiangonana amintsika io. Inona marina moa no atao hoe mibebaka. Dia ity lalam-piainana ny zoran'ny zake ity no mamaritra izay lalam-pibebahana izay. Ny voalohany dia ny fitadiavana an'Andriamanitra fototry ny famindrampo. Nanao ny fomba rehetra zake mba hitany an'i Jesosy, ny azakazaka, ny hanika hamotana, fa rehefa nambaran'i Jesosy midina dia nidinaingana nanomana ny fandraisany an'i Jesosy tao an-tranony. Izany hoe izay rehetra nameno ny fony dia nezaha no ny tanterahana, fa izay rehetra nambaran'Andriamanitra taminy koa tsy ny salasala izy. Rehefa niteny Jesosy midina fa hiatrano aminao tsy ny ady hevitra zake fa avy hatrany nanatanteraka izay nambaran'i Jesosy taminy. Ny faharoa
dia ny fiekena fahadisoana sy ny famorahana ny hadisoana eo anatrehan'Andriamanitra. Raha misy zavatra olona nalaiko tsy andrariny, onerako inefatreny. Ny ekeny zake tokoa ny fanamelohan'ny fiarahamonina natao azy, satria mba mpamoretra dia ny sokajian'ny olona sy ny fiarahamonina ho mpangalatra sy manangona izay tsy ny sasarana, izany no toerana nametrahan'ny olona azy. Ny ekeny zake io hoe raha nisy tokoa zany dia vonina hanonitra izay rehetra nalaiko tsy andrariny, tsy hoe hanonitra n'izay nalaina fotsiny fa mbola nampitombo zany avo inefatreny. Io ny lalam-pibebahana faharoa, ny fiekena fahadisoana, famorahana n'izay fahadisoana zay, ary ny fanatanterahana lay fanonerana ny ratsy natao mba ho mariky ny fibebahana. Ary ny fahatelo dia ny fanonerana ny fahotana, akoatran'ny hoe famerenana izay rehetra nalaina tsy andrariny dia lay fitiavana. Io no toetra fahatelo ho amin'ny lalam-pibebahana, dia ny lazany zake hoe omeko ny manitra ny atsasaky ny fananako rehetra. Izay lay fitiavana mahafoy. Ny olona manam-pinoana dia tsy hoe olona manangona satria mihevitra fa ny finoany no ahazahoany zao karazana harena sy fahasoavana rehetra izao, fa ny olona manam-pinoana dia ny olona mahafoy izay rehetra ananany mba hanasoavany ny hafa. Io no nahatonga an'i Jesosy laza fa taranaky Abrahama ihany koa izake, nahafoy izay rehetra nananany mba hahafahany manampy ireo sahirana sy mijaly. Ankalaza ny fetin'ny olo-masina rehetra isika, afaka andro vitsivitsy. Anisan'ny lalam-pahamasinana na masina olona maro ity lalana ny zorany zake ity. Tsy misy afaka miambo lavrary, fa ny irin'Andriamanitra amintsika dia ny tsisa rahantsika aminy sy tadiavantsika azy isan'andro. Rehefa tafahoana aminy dia irahany izara ny fitiavany, indrindra ho an'ireo manitra sy madinika. Ny hanonitra ny fahotantsika isan'andro amin'ny alalan'ny asa fitiavanamana tsisy fetra. Io no nahatonga an'i Jesosy ilaza tamin'ny lohandoha ampisorona sy ny mpanoran-dalàna izay nihevitra ny tena no lavrary, afatrapitsikera ny hafa araky ny voalaza ny evanjely izay ny fampizarana tamintsika tamin'ny alahady lasa teo. Lazany Jesosy mazava ny hoe ny publikanina sy ny vehivavy janga no efa melohanareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tonga teo aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinan'i Jonasy nefa ianareo tsy nino azy, fa ny publikanina sy ny vehivavy janga no nino azy. Ary ianareo na dia efa nahalala izany aza tsy namerina nino an'izay fampianarany Jonasa mpaminany izay. Any masina matimo Jesosy no mamerina an'izay fampianarana izay. Ka ny votoatiny ny fampizarana dia ny hoe tonga hitady sy hamonjy ny very ny zanak'olona. Izay fieketsika fa tsy lavrary. Io no mbola namafisa ny masin-daogistany ny fampianarany. Aleo izy mandringa mizotra amin'ny lalana izay nosoritany Kristy. Le hoe mandringa dia hoe misy kilema, misy fahalemena, fa ny fiarahana amin'i Jesosy isan'andro no andiovany tsikelikely ny fahalemena sy ny kilema izay ananantsika mba hizorantsika amin'ny lalan'ny fahamarinana. Toy izay miazakazaka nefa any ivelan'ny lalana. Dia ireo mihefi-tena ho matanjaka, tsy manatsiny dia miazakazaka nefa ivelan'ny lalana natorin'i Jesosy Kristy. Masinda Augustin moa no mampianatra antsika an'izany, ary olo-masin-dehibe amin'ny fiangonana. Dia izay no nambara teo hoe ity lalana nizorany zake ity dia lalana mitondra maka amin'ny fahamasinana, ka ireo olo-masina izay ajaitsika afaka andro vitsivitsy dia ampianatra antsika ihany koa an'izay hoe lalam-pahamasinana irin'Andriamanitra azahoantsika ny fahasambarana mandrakizay. Amen. Ombantsika mianakavy eny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Nitsodrany sy tsimbona antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tantana fiainantsika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra dia samy ten'Andriamanitra ary.